Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy, namonjy ahy izy satria tiany aho. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotra indrindra mpamonjy malala. Amin'izao maraina izao manantona anao ampanetretena ary midera ny falebiazanao sy ny fahatsaranao. Misaotra anao satria mbola ny velominao, nomenao izao fofinaina izao, andro vaovao, hanambaranao ny faharetanao amin'ilay sy fitiavanao anay zanak'olombelona. Makasitraka indrindra Ray Malala, ianao tokoa nanome an'ilay zanakao ilay tokana mba tsy ho hisy very tokoa izay rehetra mino azo fahanana ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy amin'ny asa famonjena izay nitanteranao tety an-tany. Mbola ankehitriny, mbola ahafahanay manantona ny fahasoavanao. Fifaliana ho anay Jesosy, mbola manana anao tokoa amin'ny fiainanay. Satria raha tsy eo ianao dia miraparapa anaty miaizina izahay. Ka izany indrindra niterana ny anaranao masina kanomezanay voninahitra ny anaranao. Mahery manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Jesosy tompo, mamindra foka miantra anay tsirairay avy amin'izao maraina izao. Eny tompo, hitanao ny fo tsy miloaka, ny saina mangina. Ary anatin'izany dia maro ny zavatra famaofao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Angatana famelan-kelo keto anatrehanao tokoa izany. Jesosy malalo, ilay ranao latsaka tao Kalvariny tompo, anadio izay rehetra tsy fahamarinana izay haizina, faharatsiana aty anatinay Jesosy. Ngoto izany amin'ny ranao masina Jesosy izany Jesosy mba hanananay fiadanam-po sy fiadanam-tsaina miaraka aminao mpanjaka ny mpanjaka. Kehitriny dia velarinao aminay ny teninao, itenena tompo araka ny fombanao. Fa manakambara aminay isan'andro ianao, tianao mantsy izahay hamoa be dia be amin'izao fanarahana anao izao. Koa tahio ny teninao Jesosy, mba afafy tokoa eny amin'ny tany tsara, fa tsy eny tendrombohitra na eny amin'ny tany malalaka, eny an-dalambe, na amin'ny tany misy amin'ny tsilo, fa kosa tompo, mba ho tonga eny amin'ny tany tsara, dia mba ho voninahitry ny anaranao rery any, ny vokatra raisinao amin'ny mpanomponao. Misaotra Jesosy, misaotra tompo, teranay mandrakizay ny voninahitrao. Halleluja, amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ary havana malala. Ary dia mbola mpitombona amintsika lalandava ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Kristiana mamovoa tsara ve izaho sy ianao? Izany no zaraina amintsika indray amin'ny teny io ty. Sokafantsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy, filazantsara ny Kristy Jesosy araka ny Jaona. Jaona, toko 5:12 ka hatramin'ny 9. Teny efa fantatsika izany na dia mikipy ara ny masontsika dia haitsika tsy anjery izany. Fakina ny teny amin'ny anaran'ny tompo Jean chapitre 15 verset 1 à 8. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no tena voaloboka, ary ny raiky no amboatra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampana tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampana. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arina any ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo. Ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo, na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be
ka ho tonga mpianatro ianareo. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Efa hatramin'ny ela raha niditra tamin'ny fiainana zanak'olombelona ny fahotana tamin'ny alalan'ireo razambetsika fahiny, dia ireo olona noforonon'Andriamanitra ka nanota voalohany teo anatrehany dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona rehetra ka mendrika ho very sy voahozona mandrakizay. Andriamanitra nefa tsy nahafoy ny olona izay noforon'ny tanany, fa nomeny tokoa ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mpamonjy tokana no mahay mamonjy ny olona amin'ny fahotany sy mampiray azy amin'ny Andriamanitra ary manokatra ho azy ireo ny lanitra idirany. Izany mpamonjy tokana zany tsy iza izany fa Jesosy Kristy, sady Andriamanitra marina no olona marina. Ambarany soratra masina koa fa Jesosy Kristy dia efa nanao fanavotana ho an'ny olona rehetra. Indrozy ny zanak'Andriamanitra izay manaikitra ny fahotany izao tontolo izao. Nefa na dia izany aza dia tsy voavonjy ny olona rehetra fa misy maro izay ho very mandrakizay. Nahoana re? Satria tsy manana firaisana amin'ny Jesosy izy, tsy mahalala azy ny tompo sy mpamonjy izy, tsy mahalala ny fahotany izy, na ny hamamy ny famelan-keloka omeny Kristy azy. Ny fony mbola nahatsapa ny fitiavan'i Jesosy Kristy sy ny fanavotany azy. Ka mba hanazava tsara ny firaisana tsy maintsy ananan'ny kristianina aminy, dia nataon'i Jesosy ary ity ohatra amin'ny firaisana sampana amin'ny voaloboka ity. Andao jerevantsika kely inona moa nahatonga azy nahaka an'izany voaloboka izany. Ny voaloboka dia karazana vahy izay tezaina hahazahoana vokatra. Tsy azo anaovana fantaka izany, na trano, na zavatra hafa. Ny amin'ny antony ambolenan'izany voaloboka izany dia ny mba hahazahoana vokatra, tahaka ny vahy izay mandady mantsy izy ka mitombo ho lava sady maniry sampana betsaka izany voaloboka izany. Ka ny ain'ny sampana rehetra dia miankina amin'ny foto-boaloboka. Avy aminy no andraisan'ny tsiro izay mahavelona azy ka manome azy hery hamoa voa tsara izay feno ranom-boaloboka. Raha sendra misy sampana voaesitra amin'ny voaloboka izany dia mahaina izy mazava ho azy, satria tsy misy tsiro raisiny, ka tsy ela dia maty tanteraka. Lazain'i Jesosy ary fa izy no tena voaloboka ary ny mpianatra no sampany. Avy amin'i Jesosy no andraisan'ny mpianatra ny aina sy ny hery hanaovany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpianatra izay tsy manana firaisana amin'i Jesosy kosa dia tsy maintsy ho maty amin'ny ara-panahy, ary ny fiafarany dia ny fijaliana mandrakizay ho any amin'ny elo afo. Ny voaloboka velona no mamelona ny sampana ho aminy. Tsy hitany mason'ny olona nafantaran'ny sainy ny fiasan'ny tsirokazo sy ny hery ao aminy, nefa mazava ny vokany dia ny raviny zany midoroboka tsara, sampana vaovao tsara izay maniry eo aminy, ary ny voa azo aminy dia matsiro, matehinana, mampitehandray. Ny sampana dia tsy afaka hamoa ho azy raha tsy manana firaisana amin'ny voaloboka. Amin'izany dia miakatra ny tsirokazo ka mitondra hery ho amin'ny sampana izy hahaizany mamoa be. Toy izany koa tsy azo ny sain'ny olona fantarina ny herin'Andriamanitra izay manome fiainam-baovao ho an'ny olona rehetra raha tsy ny fanahy masina no manazava azy ao aminy. Vokatrin'izany, ny olona maty amin'ny fahotana dia miova
olona velona amin'ny fanahy ny finoana an' Jesosy sy ny fanavotana antsika no mampiray antsika aminy. Izany finoana izany dia tsy ny fahalalana ny asan' Jesosy ihany, fa ny fahatokiana marina tanteraka ny teniny ary amin'ny foditsika tokoa no anolorantsika ny tenantsika ho mpanompony, ka hahaizantsika manao hoe mino aho fa Jesosy Kristy izay Andriamanitra tokana nateraky ny ray hatramin'ny taloha indrindra, sady olona tokana nateraky ny Maria Virjina no tompoko, izay nanavotrahy izay olona very sy voaozona ka nanafakay tamin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakany devoly, kanefa tsy vola fotsy na volamena fa ny ranomasina sy sarobidy indrindra ary ny fijaliany sy ny nafafatesany tsy amikeloka no nanavotany ahy mba ho azy tokoa aho ary mba hanompo azy ao amin'ny fanjakany amin'ny fahamarinana sy ny fahafinaretana mandrak'izay, tahaka azy nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrak'izay. Izany ny olona manana firaisana amin'ny fotom-poloboka. Misy oran'Andriamanitra isika ry havana, fa maro no manaiky ampinoana hanampona an' Jesosy ka miara milaza amin'ny Petera manao hoe ankany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Koa izay rehetra mandray ny tenin'i Jesosy ao ampo dia manana firaisana aminy, ary ny iray izay mpanamboatra dia mamboatra ny sampana mba hamoa voatsara, mba ho tanteraka izany rehetra izany dia alefa ny indraindray ny fahasoavana, indraindray ny fahoriana, tahaka ny mpamboatra ny voaloboka izay manapaka ny ratsana izay tsy mamoa, na mamboatra azy amin'ny fomba hafa mba hamoazany bebe kokoa. Ny olona izay manana firaisana amin'i Jesosy dia mahatsiaro tena fa mpanota izay mila fanadiovana isan'andro amin'ny alalan'ny fiankekeloka sy ny famelan-keloka. Ny olona izay manana firaisana amin'i Jesosy dia omeny Jesosy toky fa izy dia mamaly ny vavaka izay ataony amin'ny anarany. Ary hoy Jesosy eto, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Fampanantenana lehibe tokoa izany. Azo itikina tokoa ry havana, fa ny tompo dia mihaino ny vavaka izay ataontsika ary manome izay tsara indrindra ho antsika noho ny fitiavana antsika. Noho izany, eto amin'i Jesosy ary ny fangatanao rehetra, indrindra ny fahalemeko sy ny fahalemenao. Noho izany, eto amin'i Jesosy izany rehetra izany, ary dia matoky fa hahazo hatrany izay tsara sady izay ahatonga antsika hamoa bebe kokoa. Ry havana malala, Jesosy dia efa namonjy antsika tamin'ny fahotantsika, mba tsy hitoerantsika amin'ny fahotana ho mpanompo ny devoly ho mpanompo ny fahotana, fa mba hanolorantsika ny tenantsika ho mpanompo ny fahamarinana hiseho ny asa soa izay tadiavin'Andriamanitra ho voninahitry ny anarany. Eny, aokazava eo masony olona toy izany koa izy ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Kristiana malala, ahoana ny vokatra? Inona ny vokatra izay hitan'ny tompo ety amiko sy eny aminao na ao anatin'ny fiangonana misy ahy sy misy anao? Ianao mahalala, izaho mahalala. Raha ataontsika izany dia hahazo ny fifalian'i Jesosy itsika raha miray aminy. Izany zavatra izany ozy dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminao ny fifaliako ka ho tanteraka ozy ny fifalianareo.
fifalian'i Jesosy dia maharitra sady tanteraka. Tsy misy ambony noho izany. Raha manana firaisana toy izany amin'i Jesosy isika dia haharitra koa ny fifaliantsika, ka tsy misy anaisitra izany ao amintsika, na iza ary na oviana. Ambara ny tenin'Andriamanitra fa izay maharitra amin'ny finoana an'i Jesosy hatramin'ny farany moa sy novonjena. Manao ahoana ny faharetana amin'ny finoantsika an'i Jesosy sy ny firaisana aminy? Voalaza eto mantsy fa misy ny sampany izay tsy namoa ka dia notapaina ka natsitany anaty afo. Nolazay ny soratra masina mantsy fa misy tokoa ny mpianatra, ny mpanompo izay tsy maharitra amin'ny fanaranan'i Jesosy. Eny, tena nisy izany amin'ireo izay tena akaiky azy. Efa nampiraisina tamin'i Jesosy tsika ry havana tamin'ny alalan'ny finoana azy sy nandraisany antsika tamin'ny batisa. Efa tao ambanin'ny fikarakarany mpamboatra isika izay ela izay. Tsara ho antsika ry havana amin'izao karemy izao ny mandihy ny tena mba hahita raha mbola maharitra amin'ny tenin'i Kristy isika izao na tsia. Raha manana firaisana aminy tokoa mantsy isika ary maharitra amin'ny teniny dia hitombo foana ny fifaliantsika sy ny fiadanantsika mandra-pandraisantsika izany tanteraka any an-danitrany. Fa raha tsy manana firaisana amin'i Jesosy, ianao zao anio zao efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ka heniky ny faratsiana, ny fo sy ny fanahy ankehitriny, aoka hibebaka, andehana mibebaka ka tsy hanao tahaka ny Jodasy izay tsy nibebaka fa narikoriko ny nafatesany. Izay manantona an'i Jesosy dia tsy ho laviny mihitsy, fa izay miaiky ny fahotany eo anatrehan'i Jesosy dia mahazo mintoko ary matoky sy marina fa izy amela ny fahotany sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Enganieka hanana firaisana tsara amin'i Jesosy itsika rehetra miaino izao. Fampahirizana izao mba hamoasa antsika vokatra tsara amin'ny fiainam-panahintsika. Eny, amanodidina antsika ao amin'ny fiangonana misy atsika ho voninahit'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Amen. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, saotra Jesosy malala fa mbola tsy tonga ny nanesoranao ny sampana izay tsy namoaka na nipazanao ho azy any amin'ny elo afo. Satria Andriamanitra fitiavana ary maharitra ianao. Kometeza Jesosy, amin'izao anio izao anasanay amin'ny ranao soa. Raha tsy hitanao ny vokatra ety amin'ny fiainam-panahinay, amin'ny maha-mpanomponao anay tokoa, amin'ny maha-apôstôlinao anay, amin'ny maha-mpianatra ao anay, amin'ny maha-kristianina anay. Mamela ny eloka Jesosy ary dia metezanao Tompo hanombotra izay rehetra fakamangidy, sakana tsy ahafahanay mamoa amin'ny fiainanay, amin'ny mahazanaka ao anay. Jesosy eo, vonjeo zahay Jesosy. Vonjeo zahay fandrao manamaritena ka mamitaka ny tenanay ihany. Vonjeo zahay Jesosy fa mamitaka izao fiainan'izao. Mila voa ianao Tompo, mila voa ianao e. Raha mitadiavinao Jesosy, mba tsy ho kristianina anarana fotsiny izay Tompo, fa mba hita ety aminay izany hoe voa mendriky ny fibebahana izany tokoa. Andehananay Tompo amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahatahorana anao. Ary itomanay indrindrandrindra fa na be da be ao amin'ny fanjakanao. Jesosy malalako, fananao masina izay fanomenao hoe indro ao andefa ny fanahiko amin'ny olombelona rehetra. Ny fananao masina izany ahafantaranay manafaka ny soa sy ny ratsy. Ampahery anay mandrakariva ka ampibebaka anay isanandro.
atsapahanay tompo malala fa olokandalo zao am'izao fiainan'izao ary mbola hiatsika fitsarana. Ka ny voa no hitsarana ho anay tompo indray andro any. Mampangorohoro Jesosy ny fitsarana farany ataonao anay. Ary zany no mananao anay mandrakariva. Tenenanao aminay mandrakariva mba hiverenanay amin'ny fitiavana voalohany Andriamanitra. Bandinanay mandrakariva ny zavatra ao ambony fa tsy izao fiainan'izao. Bandinanay mandrakariva ihany koa tompo. Ny hafa ihany koa fa tsy ny tenanay ihany koa. Satria zany rehetrarehetra zany dia asehonao tompo mahamoa izahay amin'ny mampanaradianao anay Jesosy. Kristy mpanjakana io. Tsy mahay fanahina na inona raha misaraka amin'ny fananao masina tokoa. Very, maty, mangatsiatsika amin'ny ara-panahy. Zany nge. Mampiala ny ondronao satria tsy hita tsony ny voa ty anatinay. Ratsy ny fitenin'ny vavanay. Ratsy ny toetranay. Ka tsy hita aminay ny vokatr'Andriamanitra. Tsy manana fandeferana izahay. Tsy manana fanetreteny izahay. Tompo, amboaro e. Amboaro e, fa ianao no mpamboatra. Amboaro amin'ny antoniny Jesosy io. Fa azo atao kapoka mafy sa ho reraka ny mpanomponao. Dia misaotra Jesosy malalako. Misaotra Tompo malalako. Makasitraka Tompo amin'ny fanamboaranao anay isan'andro, amin'ny sy amerenanao anay amin'ny fahamarinanao. Dia misandrata amin'ny avy indrindra mpanjaka. Misandrata Tompo amin'ny hery sy ny fahifanananao. Raisa-pinoana ary ny tsiodrano izay ho tononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Hitaianao any Jehovah ry havako. Ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka mindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao any Jehovah ka. Hamela ny elokao ary hameanao fiadanana. Mandehana ary hoy ny Tompo amin'izao herinao izao. Anaka, hoy ny Tompo, atolory ahy ny fonao. Ary indra aminay ny vavaka nataon'i Davida hanao salamanao hoe amorony fomadio ao Andriamanitra. Misaotra Jesosy manala. Misandrata amin'ny avy indrindra. Misandrata Tompo amin'ny hery sy ny fahifanananao. Hodirany mandrakizay ny voninahitra ao. Halleluja. Halleluja.